Efa tsy andrin'ireo zokiolona maro ny fotoana tongavana ny vaksiny miaro amin'ny aretina Covid-19 na tsy misy aretina amin'itay ary izy ireo dia maro tamin'izy ireo no efa tonga ny soratra anarana teny anivon'ny boriboritany. Ilaina ho izy ireo ny vaksiny mba hiarovan-tena amin'ny aretina. Ny filazana nataonareo no ny tena nandrisika ny zanako fa zany irahana fa hoe ndany dada manao vaksiny efa fito-polo taona amin'ny ohatra ozy dia rehefa ny zanako mandrisika azy dia zoto azy satria zanako mandrinika anay efa etaetako mihitsy satria mba te hiaro ny tenako dia hiaro ny amponako. Raha tsika malala fa na eo ary le atao hoe mesure sanitaire dia tsaratsara kokoa zany ny vaksine ny olona mba voary kokoa ny tenany dia afaka miaro ny hafa ihany koa izy amin'izay. Ny zokiolona no anisan'ireo ataon'ny Covid-19 tena mahita faisana na dia manomboka mihamaro azy ireo tanora lavon'ity aretina ity noho ny fisian'ny endrika vaovao an'ilay tsimokaretina. Anisan'ny voasokajy ho isan'ireo lahara-pahamehana amin'ny fanaovana vaksiny izy ireo araka izany. Ankoatr'ireo manana aretina amin'ny taiza izay eny amin'ny fitoeram-pitsaboana fototra no andraisana ny anarany dia 8,7 izy ireo no efa tonga ny soratra anarana teny anivon'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra. Eo am-pisoratana anarana dia efa manomboka ny fanadihadiana mahakasika ny toe-pahasalamany ahafahana mijery raha tokony atao vaksiny izy na tsy. Ny vokovokomena no miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka amin'ny fandraisana ny anaran'izy ireo. Efa tafiditra ato anatin'le fanadihadiana le izy hoe raha olona misy arety izy dia efa aletsy dia efa manontany dia soratana ato anatin'io registre. Tahaka ny vaksiny rehetra dia mety hisy vokatra tsy irina loatra ny vaksiny fanefitry ny Covid-19. Tsy mampaninona ireo zokiolona nanontaniana anefa izany mety ho olana izany izay everiny fa kely raha oharina amin'ny mety ho tombontsoa. Efa hoe vaksiny dia miaro ny vatanao amin'ny aretina zay. Tsy misy ka mandeha matsy le resaka hoe misy effet secondaire zao fa fanafody rehetra nge misy effet secondaire daholo fa anjarana fotsiny zany mieritreritra hoe inona no précaution raisinao fa tsisy fanahina mihitsy. Taka ny vaksiny rehetra ihany io fahafantarako azy. Le zavatra satria Na ny ankizy kely taloha ary ange dia manao vaksiny hierovana tena. Mbola tsy fantatra reto ny toerana andraisin'ireo zokiolona ireto amin'ny fanaovam-vaksiny amin'ny alatsinainy 17 Mey no ivoaka ny Antsipiriany raha ny voalazany avy eo amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka.